Mirabantsika rehetra indray antratra fotoana manokana izay iarahantsika androany izao. Ao anatin'ny faha-efatrandro indray isika mahakasika an'ity hoe fahaiza miatrika ny fiainana miaraka amin'ny ankohonana ity. Hitantsika omaly fa maro ny fiakiana ara-batana izay miseho amin'ny vatan'ireo tanorantsika na lahy na vavy rehefa miakatra ao anatin'ny taonan'ny miala sakana izy satria manomboka miseho daholo ireo fiovana rehetra na eo amin'ny tovovavy izany na eo amin'ny tovolahy. Ary hitantsika omaly fa lasa mahatonga azy ireo ho liana hamantatra momba ny resaka ara-pahananana ireny fiovana rehetrarehetra reny. Tsy ny vatana ihany anefa ny miova fa araka ny efa hitantsika teto dia misy ny fiovana eo amin'ny lafiny ara-batana, misy ny fiovana eo amin'ny maha-izy azy an'ilay tanora, fiovana eo amin'ny tena, eo amin'ny toetra, ary misy ny fiovana eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ihany koa, ary indrindra eo amin'ny ara-panahy. Dia izay indrindra ny antony tsy maintsy iresahantsika an'ireo rehetrarehetra ireo satria araka ny efa hitantsika hatramin'ny voalohany zaza ireo ho tanora ireo fa ireo no lehibe. Ary rehefa lehibe ireo dia ireo indray no hamolavola ny taranaka ao aoriana. Ka mila samy mandray ny andraikitra isika tsirairay avy, mahatsapa hoe inona re ny andraikitra manoloana ity fiarahamonina izay samy mahatsapa ny zavatra misy ainany eo amin'ny fiarahamonina misy azy itsika rehetrarehetra. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany, toko 2:7 dia hoy ny voalaza ny teny hoe ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Araka ny efa sary mino fa efa lasa fahazarana amintsika mahita ity sary ity sy ilay fanoharana kely izay nasehoko tamintsika mandrakariva dia hoe inona ny amenonao ny bokalim-piainanao. Inona ny zavatra lara-pahamehana eo amin'ny fiainanao. Fa raha sitrak'Andriamanitra, raha ny sitrapon'Andriamanitra ho ahy mba hitondra fitahiana ho amin'ny fiainako, dia ireto zavatra efatra ireto no tiany ho ataontsika lara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika, dia ny fivavahana mafana sy tena avy amin'ny fo, ny fandinihana lalina amin'ny Baiboly, ny fanekena amin'ny kafanampo hitady sy hamonjy ny very, ary ny ivon'ny zavatra rehetra ao anatin'izany telo voalaza izany dia ny manao ny ankohonana ho lara-pahamehana. Rehefa miseho eo amin'ny fiainantsika ny vokatr'ireo zavatra efatra ireo, dia ho hitantsika fa isy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ny teny fikasana izay ndraisintsika eto hoe izay manao ny sitrak'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Satria misy lalana lalovan'ilay zanakitsika, na lahy io na vavy, rehefa miala ao amin'ny fahazazana izy, dia hitantsika maly fa ny fiantraikan'ilay taty amin'ny fitaizana amin'ny fahazazana tao amin'ilay faha-efatra taona sy 5 taona ny ao amin'ilay complexe d'Oedipe, dia lasa misarangotra any amin'ny lehilahy ny tovovavy kely raha ohatra ka tsy feno izay fitiavana izay taty amin'ny faha-efatra taona sy faha 5 taonany. Ohatr'izany ihany koa ny tovolahy kely tonga dia mora aminazy hoe miditra aminy hoe efa tanora zao dia lasa mirona any amin'ny fitiavana mialohan'ny fotoana ireo zanakitsika ireo. Ny fikarohana anankiray tao amin'ny National Statistics for Anorexia dia namoaka an'izao isan-jato ny izao hoe ny 80% ny tovovavy dia
lasa tsy tia ny fahitany ny vatany rehefa miditra ao amin'io fotoana miala amin'ny fahazazana miditra amin'ny fahatandrona iny satria araka ny hitantsika maly dia lasa misy ny hormone mivoaka tonga fotoana izy dia manomboka mivelabelatra daholo ny vatany, ny tovolahy manomboka misy ozatra sy ohatr'izay fa ny tovovavy lasa hitany hoe ohatra ny hafahafa izany vatako izany, tsy afa-po amin'ny vatany izy ary indraindray ny tena mampalahelo dia toa ratsy ny fahatsapany tenany. Ary rehefa tafiditra ao anatin'izay fahatsapatena manambany ny tenany izay izy dia misy fanapa-kevitra be dia be raisiny. Hojerentsika manokana androany mantsy mahakasika an'ity hoe maizy azy ny tena sy ny toetra ity. Fahitantsika izany ny vatana fa misy fiantraikany aty amin'ny maizy azy ny tena sy ny toetra izay fiovana eo amin'ny vatana izay. Satria lasa betsaka izany amin'ny tovovavy amin'ny taona manomboka 12 taona miakatra io mifidy ny tranga sy ny fanandramana mahafinaritra azy. Ao anatin'ny famakiana boky izy mahita an'izany, ao anatin'ny hainao manjery izy mijery an'izany. Ary ny sasany lasa tia manomboka tia mamonjy fety dia le mikika be reny. Dia ny sasany indray lasa ho an'ny tovolahy tia mivoaka ny trano izy. Lasa ohatra manomboka taratara kely ny fodiny ao an-trano. Manao fanatanjahantena izy ohatra na miaraka amin'ny namany fotsiny. Dia izany rehetrarehetra zany fiantraikany fiovana normal izany. Fa mila hainy miatrika azy. Satria rehefa tsy haintsika ny miatrika an'izany rakizy ry tanora, ray aman-dreny samy voakasika daholo ny rehetrarehetra ao anatin'ilay izy. Dia hoe ezahany fantarina hoe iza moa ny tenany. Satria ao anatin'io fotoana io dia mametra-panontaniana izy hoe iza ny tenany ary miandrandra fanandramana vaovao foana izy amin'ireny zavatra kely majinijinika ataony ireny. Inona indray izao ny vokantry ity raha manao an'ity dia manao ahoana indray ny réaction-neny raha manao an'ity indraindray tena tiany mihitsy ilay makasarotra antsika amin'io fotoana io. Fa mila haintsika izany hoe ahoana ny ataoko mba ahatonga an'ilay zanako ahay hiatrika an'io taona izay sarotra io taona io. Tena sarotra amin'ny ankizy io taona io. Satria indraindray dia zavatra tiany ny ataony fa indraindray efa fantany hoe tsy mety ilay izy fa ataony foana ilay izy. Satria mety namany no mitarika anazy. Mety misy zavatra manomboka manohitra ao an-tokantranontsika izy amin'ny zavatra tsy tiany ao an-tokantrano ao. Dia mandalo an'izany zany izy ireo ary misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainana izany. Satria tena mila mitandrina isika fa ao anatin'io taona io dia raha vao tsy hain'ilay zaza ny mifehy fihetram-pony mahafantatra maizy azy ilay zaza dia lasa miena ny tombam-bidin'ny tenany, miena ny farany hitan-tsainy, miena ny fahatakarany zavatra. Ary raha vao mijanona ao amin'ilay hoe eta araka ilay hitantsika fakomaly hoe eta ao amin'ny fonfoana ilay zaza dia izao lasa potika ny fanomezan'ny tombam-bidiny maizy azy. Potika miaraka amin'izay ny fianarany, potika miaraka amin'izay ny zavatra rehetrarehetra manodidina anazy. Dia manapa-kevitra izy lasa miaraka amin'ny namana tsy izy raha vao tsy mahay mandray azy ao an-tokantrano isika ray aman-dreny. Ao anatin'io fotoana io izany dia somary misy sary kely ataon'ilay zanakitsika hoe tena tsy azony reto lehibe reto mihitsy ny tiana iambaro. Tena izao nge ny style ny volonay Za moa mananjanaka ao anatin'izany taona izany dia tena tsapako mihitsy hoe raha vao tsy micomprendre azy ianao dia le tena zavatra tsy tianao mihitsy ny ataony. Fa rehefa miazaka miresaka aminazy, miaraka milalao aminazy, miaraka mahafantatra hoe inona izany izao ny ahafahako mba manana fotoana miaraka amin'ilay zanako, dia lasa izy mivola maman anapahako volo izy.
lasa fatany amin'izay hoe inona zany le tokony atao anatin'le izy. Ezaka be le izy tena tsampany zavatra triantsika ray aman-dreny. Fa mivavaka ho antsika tsiraray avy ary ifampivavaka isika fa tsy ifanameloka ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Voalaza ihany koa fa miatrika ady isan'andro ireo zanakitsika ireo. Sady tsapany amin'io fotoana io fa misy ankizy zany lasa satria vokatry ilay fitezana efa nirindratra aty amin'ny fahazazana na hoe ilay finamanana efa tafapetraka aty amin'ny fahazazana teo amin'ilay ray aman-dreny zanaka dia lasa mahatoky tena izy. Fa ny sasany ihany koa dia lasa manamelo tena satria ohatrany mahatsapa ny tena izy hoe dondrina azano izy. Dia lasa ao anatin'izay dia lasa ohatrany hoe mahatsapa hoe tsisy ilaivana anahy. Ary rehefa tafiditra ao anatin'izay zavatra mampisavorivory saina izay ilay zanakitsika dia hita tamin'ny fandaniana fa rehefa mandalo ny taonany zaza miala sakana ny tovavy dia miaina miaraka amin'ny fahaizany matematika siansa ny faranitany saina. Raha voalatsaka izy zany amin'io fotoana io dia milatsaka ihany koa ny zavatra izay lasa ohatrany hoe tsy liana amin'ny fianarana fa mety hoe tovolahy ohatra na hoe lamaody ohatra na hoe zavatra hafa ohatra mandrivotra anazy dia ilay fianarana ny tonga dia hajanona ao anatin'izay. Mila miezaka isika izany satria tsy ny fianarana ihany no potika ao anatin'ilay izy fa milatsaka ihany koa ny lanja omeny tenany mihitsiny. Dia lasa namany manodidina anazy ny jereny kokoa mihoatra ny ray aman-dreny. Dia lasa fotoana anehoany tsy dia finamanana eo amin'ny ray aman-dreny io fotoana io kanefa io fotoana io ny tena ilainy atsika ray aman-dreny. Satria miezaka izy maneho fa hoe efa maleo tena. Kanefany mbola dingana ny elana tao amin'ny fahazazana ny vitany hiditra ao amin'ilay dingana ngezabe izy dia ilay dingana fahatandràna izay ankina no avy ny ray manontolo ny fanapa-kevitra izay raisiny eo. Satria na ny antony io taona ny 19 taona ka hatramin'ny 20 taona io zany ao anatin'ity taona maitsomaitso izay aseho atsika eto foana ity dia izao ao no mamaritra ny hoavy ny zaza anankiray. Satria ao izy no manapa-kevitra hoe ohatra hoe anapa-kevitra tsy hianatra intsony ohatra. Fa raha tovavy izy dia hoe andeha hanambady ohatra zany resahako izany. Kanefa n'izao ry zanako malala nalana vavy. Raha 20 taona ny taona ny ainatsika. Ity zany izao ilay taonanao. Raha 20 taona ny taona ny ainatsika, 20 taona nalao 19 taona amin'io fanapa-kevitra raisinao hoe andeha hanambady io ianao. 20 taona nalana 19 taona, mira 4 amby 80 taona. 4 amby 80 taona ianao zany hanambady foana. Dia ny fanontaniana mipetraka amin'izay dia vonina ara-batana ve ianao? Vonina ara-tsaina ve ianao? Vonina ara-pihetsepo ve ianao? Vonina maizy ianao ve ianao? Vonina hitaiza ve ianao? Satria tadidio ry zanako malalako isany fa ny tokantrano dia engagement total izy io. Tsy hoe ny saiko ny te hanambady fa na hoe ny vatako ny te hanambady fa ny saiko tsy te hanambady. Fa raha vao miditra amin'io ianao dia tsy maintsy mombanao ray manontolo engagé ao avokoa. Dia izay zany ny antony hoe tena mila fahavononana ara-panahy ngezabe ny zanakitsika manomboka amin'io taona 19 taonan'io. Dia ny zaza anankiray indray raha miroso izy amin'ny fianarana. Raha ohatra ka tsara tohana avy amintsika ray aman-dreny izy dia izao ny zavatra miseho mitozo izy eo amin'ny fianarana. Satria mahatsapa ny valeurany zavatra izay hita ny tao an-tokantrano izy. Ary rehefa tsapany izay asarobidiny zavatra iainany ao an-tokantrano izay dia lasa manosika azy izay
anao zavatra, amita zavatra hatramin'ny farany, ary anatratra ny tanjony izay apetrany eo amin'ny fiainany amin'ny maha-tanorana azy. Dado, neny eo, tena mila anao bebe koa ireo zanakao amin'ny taona io. Tena mila anao izy na ara-batana. Tena mila anao izy na ara-pihetsepo. Tena mila anao izy amin'ny resadresaka izay ifanaovana ao an-tokantrano ao. Ianao mba miala voly kely miaraka aminazy, misangisangy miaraka aminazy, milalao baolina miaraka aminazy, mandehandeha miaraka aminazy. Eny, mijery an'izay horonan-tsary mety hoe azo ny fianakaviana iarahana mijery ohatra. Fa tena mila antsika ny zanakitsika ao anatin'io taona izay mampiala anazy ao amin'ny fahazazana idirany amin'ny fahatandrona io. Tsy amin'ny fotoana mahazatovo anefa ny tsara tsindriana tsara zany ity. Tsy amin'ny fotoana mahazatovo vao manomboka ny fahatsapana ho voatery anaraka izay ataony namana. Satria matetika amin'io dia ohatrany hoe izay ataony namana dia mety avokoa dia mandeha. Fa amin'io taona io zany ny lasa me-accentuer kokoa, zany hoe me-mafy kokoa ny fandroritana izay ataon'ireo namandreo. Dia izay no mahatonga hoe isika ray aman-dreny manao ny ezaka rehetra isika. Tena efa tsapa ny ezaka ataontsika, fa andeha mbola hanao ny ezaka azontsika atao isika mba isika namana akaiky indrindra andreo zanakitsika ireo. Asao izy hitondra namany ao an-trano. Asao izy mba hiaraka ampianaro zavatra miaraka amin'ny namany ao an-trano. Zay nge no mahatonga an'le hoe le fomba fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia ahoana letsy, dia inona letsy ny vaovao, dia ahoana ky mampitombo an'ilay firaisapo sy firaisan-tsaina izay ny fahatsapan'ilay zaza. Fa rehefa tonga izy dia tonga soa zanako, fifaliana ho anao ny mahita azy. Dia tsapany hoe raha tonga ao azy zany zao dia fifaliana ho anay ny mahita, fa tsy hoe tonga ao azy zao dia inona indray zao miandry anahy, gidrakidra indray ve zao miandry anahy. Zany rehetrarehetra izany zany dia mila miezaka isika handao ifanometanana isika. Fa raha vao tsy mifanometanana isika amin'ireo zanakitsika, somby ny aintsika ireo, dia izao ny zavatra iseo mandriritra anazy amin'ny fomba mahery vaika ny any anivony ivelan'ny tokantrano, ary mahatonga anazy tsy ho tamana ao an-tokantrano zany zavatra rehetrarehetra izany. Tena mazava be zany fa eo amin'ny tontolo izay misy andreo zanakitsika ireo dia ny fiarahamonina aloha dia mitaizana azy. Ny akoatra ny fitaizana ao an-trano zany dia mitaiza ny fiarahamonina, mitaiza ny ainao manjery, mitaiza daholo na ny eny an-dalana sy ny any am-pianarana. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe inona ilay zavatra manintona sy zavatra mahery vaika tahaka ny andremby izay mahatonga an'ilay zaza ho voasintona ato an-tokantrano. Izay zany mila jerentsika izay. Satria rehefa tsapany fa voaro izy, rehefa tsapany fa misy zavatra mahafinaritra kely foana ao an-trano ao ataony dada, misy zavatra kely mahafinaritra foana ao an-trano ao ataony neny, misy fifampiarovany piraita-po foana ao an-tokantrano ao, dia ho hitantsika fa tsy asintona anazy ny any anivony fiarahamonina izay misy azy any. Mazava be amin'ny zatovo mihitsy ny zavatra iainany anatin'ny fiarahamonina, ary tsapany matetika hoe tsy voaro izy, sady tao ambany foana ny fahatsapany tenany. Ny sasany mahatsapa izany ao anatin'ny fotoana mandalo, dia manapa-kevitra izy dia mody ao an-trano, miverina ao an-tokantrano. Fa ny sasany kosa dia mahatsapa izany hatrany, dia inona ny zavatra miseho? Na izy zany mitady namana hafahafa kokoa noho nylefa namany eo io, mety ho ratsiratsy kokoa izay. Na izy anapa-kevitra hidy amin'ny maha izy azy, dia manomboka manimba tena amin'ny zavatra
mety zava-mahadomelona ohatra na zavatra ohatra izany. Ary raha ohatra ka sendra ny hoe ankizy na tovavy tanora na lahy io na vavy hiara-ny herisetra ao atokantrano no tonga amin'ilay fotoana hoe anapahany hevitra eo amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainany, na herisetra ara-pananahy zany, na herisetra ara-batana, na herisetra ara-pihetsepo, dia eo amin'izay izy le matsiaro mikatona tanteraka, meratra foana izy. Very fanantenana izy ohatrany tsisy olona azo ny anterana tsony, dia matsiaro indraindray izy meloka foana. Ary malahelo izy satria matsiaro ny tena no ambany mandrakariva. Dia eo indrindra no tena mila mijery isika akaiky, na isika atao anivon'ny fiangonana, na isika ao anivon'ny fiarahamonina. Satria be da be amin'izao fotoana izao ny olona miandry, ny zavatra miandry tena hoe tonga dia andrivotra n'ireo sombon'ny aintsika ireo hamotika ny hoavin'ny ray manontolo. Mety miataka eo amin'ny fiarahamonina mihitsy ilay tovavy na ilay tovolahy niara-ny herisetra, ary rehefa hiataka izy dia izao ny zavatra miseho, lasa na ny tena ny ara izy ara dia manimba ny tena no azy. Lasa tsy matsiaro tsony izy hoe ity zavatra ataoko ity ange ka manimba ny tenako hoe ny mahatempolo ny fanahy masina ny tenany dia tsy tsapany tsony. Ary ao anatin'izay dia mety ezaka izy hifangaro amin'ny rehetra, fa izao ny zavatra miseho elaela voatafarina izy. Amin'izay zany tena mila resahana manokana reny zanakitsika reny. Mila olona manokana mety hoe tsy dada sy nentsony satria mety efa misy zavatra antsana kely milatsaka ao dia tsy maintsy misy olona izay tsy maintsy manampy amin'izay fotoan'izay. Fa ry ray aman-dreny malala isany, ry tanora malala isany, Jesosy no namana akaiky indrindra. Jesosy no olona akaiky indrindra afaka ny hanampy anao amin'ny fotoana io. Tsy irery ianao. Ary tiany Jesosy ianao andresy fa tsy hijanona eo amin'ny toerana izay misy ianao io. Aza atao hijanonana ela io toerana izay mampitsingevana anao io. Fa izao mandrosoa, mandehana miantsampy eo amin'ny Jesosy. Ny hery ny afaka ny hamoaka anao ao anatin'ny toerana misy ianao io. Fa raha manapa-kevitra ianao hiala, manapa-kevitra ianao hanolotra ny tananao amin'ny Jesosy Kristy, dia ho hitanao fa ho zatovo andresy ianao ao aorianan'izao zavatra izay atrehanao izao. Tanora, mety nandalo fitsapana sy fisedrana ianao, fa zatovo mandresy satria manana zokinao hianteheranao. Tsy voatery hitovy zany ny toerana misy ny tsirairay avy, dia tsy azo atao bango tokana ny fomba hitondrana ny tanora mandalo fitsapana tahaka izany. Fa tsy maintsy miezaka isika mijery na ny fiarahany amin'ny ray aman-dreniny, na ny zavatra miseho amin'ny fiainany any an-tsekoly, na ny mila mijery ihany koa ny zavatra niseho tany amin'ny fahazazana. Satria mety misy zavatra niseho teo amin'ilay zaza tany amin'ny fahazazana, mety tsy fantatsika ray aman-dreny. Dia amin'ny alalan'ny fifampiresahantsika aminazy ihany no ahafahany mamoaka amin'ny fotoana tsy ampozinao. Ary ny fotoana tsy ampoziny iny tena fotoana mahafinaritra izy. Fotoana izay tena hoe atsapana hoe tena sombin'ny haiko marina ty. Hay ve tena niaritra an'izany ianao e? Hay ve ianao tena niady rery ianao tamin'iny fotoana iny e? Satria tsika mety sahirana tamin'ny asantsika, mety sahirana tamin'ny zavatra hafa, dia tsy tsapantsika hoe tena niady rery ilay zanakitsika. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana izay amborahan'ireo zanakitsika ireo amintsika izay zavatra navesatra tao aminatin'izay, eo ny aingana vaovao atsika ray aman-dreny. Fa raha vao mirahantehan'iny occasion, fandroan'iny sika, ela indray iny vao miverina. Ela indray iny vao miverina. Fa ao amin'i Jesosy kosa nefany dia misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Tsy tompon'ny rapitso isika, fa
afaka ny aneo vonany eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy. Ny zatovy tsy voaro zany. Ezako vakina mihitsy ty teny ty hoe ny zatovy tsy voaro, ary tena tsy voaro avokoa izy rehetra, dia mora tratry ny tsy fahombiazana, ny fanarabiana, ny fifandonana amin'ny ray aman-dreny, na ny faniliana ataony tsy mitovy fananahana aminy. Taona mampiovaova be ny fihetsem-pony izy ireo zany amin'io fotoana io, ka mahatonga azy mora mahatsapa ho sadaikatra, mora tezitra, kizintina, mora tohina, dia ny ampitsin'iny izy dia manao adalàna, tena adalàna tsy takatry ny saintsika ray aman-dreny mihitsy zavatra mety ho ataony, kanefa nitady idio fa tsapany lala ao anatiny hoe tafiditra ao anaty vondrona iray izay matahotra ho laviny izy ary matahotra tsy ananamana, dia mitady fomba izy hoe andeha mba hanaraka ny reto dia mba mananamana ny reto andeha hanao an'izao dia mba jereny olona, andeha mba hanao an'izao pôzy zao, ohatra ny hoe manao mini jupe be aty amin'ny foto be aty dia mba mitodika any daholo ny masony olona rehetra, ny volo atao somary misaondraondra tsy fantatra be dia mijery anahy daholo ny olona rehetra. Zay zavatra zay ao amintsika ray aman-dreny ny lakile an'izay, ao amintsika ray aman-dreny ny lakile an'izay zavatra zay. Anampy anazy isika satria ny fanahin'Andriamanitra no ampahery antsika sy amin'ny fahazavan-tsaina antsika. Ary amaranako azy ho antsika zanaka dia zao hoe zao rakizy tahaka ity voasary anankiray ity ny fahatandrorana. Raha ohatra ka mijery azy ity isika dia efa manomboka mavomavo izy zany efa masaka izy zany efa azoko ampiasaina amin'izay ilaivana azy, azoko hohaniny ny zavatra iny. Raha ohatra ianao ka tonga fotoana 12 taona dia mieritreritra hoe efa vonona zany zao ny tranon-jazako, dia ny tovolahy indray efa manomboka mivoaka ilay tsirinaina. Tiako ery izay fomba fitenenan'ny malagasy azy hoe tsiron'ny aina, miainga avy aminao ny sy aina, ny taranaka ao aoriana. Dia ny vehivavy indray dia hoe tranon-jaza, tena hoe zavatra manokana tsy misy any amin'ny lehilahy fa natao amintsika vehivavy ihany ny tranon-jaza. Dikan'izay ianao no meno-pahary an'izay taova manokana izay mba hitondrana ny taranaka manaraka. Ao amintsika zany lakilen'ny zavatra rehetra, indrindraindrindra amintsika tanora, mba hitazahantsika eo amin'ny fiainantsika ny hoavin'ny taranaka manaraka. Dia zao raha hoantsika mbola maitsomaitso izy ity dia mety hahen'ny tsiro mangidy isika. Le mangidy eo dia mety hiteny hoe tahak'izay. Le ohabolo ampitenena malagasy hoe nenina tsy ao aoriana ananatra fa ao aloha andaja. Dia izay zany no mila mifamadika ilay izy eo, nenina tsy ao aloha ananatra fa ao aoriana andaja. Dia izay zany mila hoe mbola tsy vonona ny vatantsika satria mila fahavononana ara-batana io vatanao io tanora malala isany. Mila fahavononana ara-tsaina ny atrehanao ny tokantrano. Mila fahavononana ara-piarahamonina ihany koa satria misy fiarahamonina roa samihafa ikambana dia izay no hiatrika no avy ao aoriana kely ao. Fa rehefa feno 20 taona ianao, afaka baky ianao zany zao 20 taona, dia manohy fianarana ianao dia manana lisansy ianao ohatra ny ho an'ny tovavy mety hoe efa afaka niasa izy ohatra na tsy miasa ary izy fa hoe manana tanjona tratrany eo amin'ny fiainany ny tovolahy ihany koa manana asa melomany an'ilay ho vadiny sy ny zanaka izay ho taranaka izy ireo. Dia zao ho hitanao fa masaka tsara ity voasary ity amin'izay fotoana izay. Ary ny voany ato anatiny ato amin'izay fotoana izay azonao ampiasaina ho lasa tsiron-javatra vaovao indray eo amin'ny fiainana ho avinareo ao aoriana kely ao. Ka ny tompony hitahantsika amin'io fahatandrorantsika io dia tady io fa mandalo io fotoana fahatandrorana io.
ny fahalebiazana rehefa nijery an'ito kisarisary ito tsika maranana anazy dia ny fahatandrorana aty dia ny fahazazana moa zany 12 taona dia ny fahatandrorana eo amin'ny 17 taona eo isika. Fa raha vao miteraka amin'izay isika dia efa miditra ao anatin'ny taonany fahamatorana fahalebiazana tsika zany dia zao 50 taona anetsika iaina ao anatin'izany fahalebiazana izany foana. Ka mila isika zany mikolokolo izay azontsika atao anatin'io 17 taona io. Manatsara ny zavatra izay azontsika hoentina any amin'ny fahalebiazana. Fa izao ny tenin'i Jehovah amaranana anazy ao amin'ny Salamo 7:30 hoe matokia an Jehovah ry tanora malala isany. Ary ao anatin'io heri-tanjaka izay anananao io manaova soa mandrakariva. Miravoravo ao amin'ny Jehovah, ataovy namanao akaiky Jesosy Kristy. Ary ho hitanao fa rehefa namanao akaiky Jesosy Kristy dia hosokafa ny mason'ny sainao dia ho hitanao ny sosisehena izay efa omeny Jesosy ianao. Ary hifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy ny fanirianao amin'izay fotoana izay. Hankinao aminazy ny lalanao rehetrarehetra, ny tanjonao, ny fikasanao, ny fanirianao rehetra. Ary miantombena tsara miandry an'i Jehovah dia manantena azy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia ho atitiko ihany. Ny Tompony hitantsika rehetra. Amen. Manasantsika miaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitray, tsara fo masina indrindra ny an-danitro. Misaotra manokana anao fa afaka andresaka tamin'ireto zanakao lahy, zanakao vavy ao anatin'ny taona izay manahirana tokoa satria miova ny tontolo iainana, miova ny fahazarana, miova ny toetra, miova ny fahatsapana ny tena, miova ny vatana. Misy zavatra izay efa nampafantarinao anay fa hoe tsy maintsy misy izany fiovana izany. Fa ny fanirinay ampianaro ireo sombony iainay ireo mba ahiatrika an'izany taona mahasataikatra azy ireo izany. Raha misy mandalo fitsapana efa ao anatin'ny fitsapana sy fisedrana maivaivay amin'izao fotoana izao, mety amin'ny fandroritana amin'ny avy any velany amin'ny namana ohatra na amin'ny zava-domelina ohatra na eo amin'ny vokatry ny fandratrana ara-pihetsepo na amin'ny fandratrana ara-batana na eo amin'ny fandratrana eo amin'ny resaka fomba fijery. Jesosy io ampio ireo sombony aina ireo mba hijery ianao, hatoky ianao, hiantsampy eo aminao ary anao fanandramana miaraka aminao. Mamelahy heloka anay ray aman-dreny amin'ny mety zavatra tsy takatry ny sainay kanefa dia miseho any amin'ny zanakay ny vokatra ny zavatra izay mety efa nampitandremana anay. Fa miangavy kosa izay mba avereno ao amin'ny fifankatiavana ny fianakaviana misy anay tsiraray avy. Avereno ao amin'ny tena tanjona irinao ny ankohonanay tsiraray avy. Ary vonina izay hitsory vavolombelona amin'ny fananana anao satria izay mandresy eo aminao dia andova ny fiainana mandrakizay. Ka tianay raha mba nitokantranonay tsiraray avy ireto dia ho tokantrano vanona eto amin'izao fiainana izao fa indrindra vonina hitsenanao eny amin'irao lanitra. Ka ny fiadananao ho aminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy angatahana izany vavaka izany. Amen.